zany hoe raha tsorina zany ny fanapahan-kevitry ny tribonaly de hoe avereno am'le CSPIM ny fitantanana sy ny fandraisana andraikitra n'le contrat iarahany amin'ny fanjakana malagasy fa akatona le samada noho izay tsy ara-dalàna rehetra nataony sy ny concurrence déloyale izay eo am'izay no ahitantsika hoe aiza lay fanjakana tan-dalàna mipetraka eto amin'ny firenentsika satria izao ny antony zay zany fanapahan-kevitry ny tribunal de commerce tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany napiakatra appel ary ry zareo avy eo anivon'ny actionnaire frantsay napiakatra appel izy zany de rehefa napiakatra appel izy de hoy izy teo anivon'ny cour d'appel zany hoe mangataka izay napetrany teo anivon'ny premier président de la cour d'appel zany le fitoriany zareo hoe mangataka izahay mba atsahatra aloha zany hoe mba tsy ho azo tanterahana aloha le didin'ny tribunal de commerce na le tribunal ny ara-baritra tamy 5 ny volana septembre 2024 aza tanterahana aloha izy nanao izy demande de sursis à exécution zay ngamba moa zany mety hoe filaza anazy ay défense zay ngamba mety malaza anazy azafady indrindra tompoko averiko kely manao appel izy avec défense à exécution provisoire tam 29 septembre 2015 izy zany nanao an'izay appel zay de hoe mangataka eo anivon'ny fitsarana ambaratonga ambony izy zany na ny cour d'appel izy hoe aza vela tanterahana aloha ilay jugement commercial contradictoire na le didiny raisin'ny tribunal commercial tam 20 ny volana septembre azay ny fa tsy ara-dalàna mankony zany le raha rasiny sisa fa efa nanapaka zany teo anivon'ny premier président de la cour d'appel hoe irrecevable nul et non avenu azafady indrindra nul et de nul effet tsy mitombona izay fitoriana défense à exécution provisoire nataony le actionnaire frantsay zay ka de tokony azo tanterahana foana ity didina voaka ny tribunal commercial ity mikasika ny fanakatonana ny samada de manao abus de procédure am'izay zany zareo vazaha satria araky ny loharanom-baovao de gaga ihany no ny tena zany hoe efa didin'ny fitsarana zao ve anao akatony le orinasa de tsy mety manakatony ianao fa mandeha manao abus de procédure isan-karazany satria efa nilava ny premier président ny cour d'appel zany aloha le didy tamina audience publique tamin'ny 20 ny volana octobre de miandry fanatanterana efa ray volana aty aoriana tsy misy fanatanterana satria namerina an'le procédure indray zany efa niteny ny premier président ny cour d'appel hoe tsy ara-dalàna ty procédure ataonareo ty réactionnaire frantsay fa tokony tanteranareo didin'ny tribunal de commerce io de tsy mety zany mody fanina zany ry zareo ry samadasy ry vazaha isan-karazany mody fanina ry zareo fa mbola namirina procédure eo anivon'ny premier président cour d'appel de mbola andeha amin'ny 25 novembre ho avy zao indray izay raharaha mpitsarana izay zany hoe mampitarasiko an'le raharaha fotsiny izy zany fa efa fatany fa tsy ara-dalàna loatra le procédure zay ataony nanao appel izy tsy nany amin'ny fond fa aty amin'ny bref délai zany aty amin'ny maika izy zany raharahady maika izy de hoe apetoy aloha fa aza mbola tanterahana le didin'ny tribunal de commerce zay zany le zavatra misy de mandeha amin'ny 25 novembre indray zany ilay fitsarana maika vaovao le hoe appel avec défense à exécution provisoire na de efa nandeha tamin'ny voalohany ary tamin'ny 28 octobre 2015 de efa niteniny teo amin'ny premier président de la cour d'appel hoe tsy ara-dalàna io de dikan'izay efa tsy mety zany de raha ny tokony izy tokony tanterahana le didy manakatona le orinasa fa tsy mety zany zareo anivon'ny samadafa de namirina exactement la même procédure zay le hoe manao abus de procédure zany zareo manararoatra zany an'le procédure na le fombafomba isan-karazany manao abus de procédure noho ny antony inony noho ny antony hoe mitady manao manœuvre dilatoire izy zany mitady fotoana fotsiny izy tsy anatanterahana le didin'ny tribunal de commerce eto Antananarivo misy olona zany mahitahita teratany vahiny satria teratany vahiny izy de mahitahita de mitsipaka fotsiny zao tsy te anatanteraka ny didin'ny tribunal de commerce fa ny problème de ity rehefa natao ny fanadihadiana inona moa mahatonga ny zareo de mahasa loatra manao an'izany ka hoy zany ny antony de tsotra ry mpiaino adjaina ay misy mpanolotsaina amin'ny filohan'ny republika eo ny ao ambadiky ry zareo zay ny resaka mandeha aloha tsy te hitonona an'le anarana fa de misy andriambavilanitra voatonona zany hoe mpanolotsaina amin'ny filohan'ny republika de io andriambavilanitra io ny tena manao barage mihitsy tsy mila tanterahana io
asa inona indray reny inona indray reny fifanarahana ny fanaovana tamin'ny zareo tany raha izany na tonga an'izany fa de hoe tsy azo tanterahana io didy io de didim-pitsarana ny tribunal na de fanteny aza amin'ny premier président en cour d'appel hoe tsy mitombona le appel nataonareo avec défense à exécution provisoire ka tokony ho tanterahana ihany zany le didiny tribunal de commerce de mbola tsy mety izy fa namerina nanao procédure exactement la même procédure mba ahafahana manana fotoana tsy anatanterahana fotsiny an'ilay didiny tribunal de commerce zay zany ny eto amin'ny firenetsika satria mahasamanao an'izay izy fa mieritreritra ny tena no mahitahita fa misy olona miaro azy aty amin'ny fitondram-panjakana zay zany le raharaha amin'izao fotoana izao andeha amin'ny 25 novembre ho avy zao moa le raharaha de raha tsika rehetra mahita eo indray hoe anahoana indray reny fandehany zany sao de tsy mibadika tanteraka indray ny didim-pitsarana rehefa avy eo satria efa niditra an-tsehatra izay olona mahitahita avy any amin'ny mpanolotsaina amin'ny filohan'ny repoblika araky ny resaka mandeha zay de tsy mbadika ny raharaham-pitsarana de eo le état de droit amin'ny Madagasikara de eo ny didim-pitsarana de eo le mba fitsarana mba miezaka amin'ny tsara aradrariny fa rehefa mba fitsarana amin'ny tsara aradrary rehefa fitsarana moa zany manao ny ataony tsisy mahita rariny rehefa mba sendra mba juge na sendra mpitsara na sendra fitsarana amin'ny tsara aradrariny indray ianao de aria amin'ny fanjakana foibe indray no mitsapaka manao didiko fe lehibe manao raha matahora hoe ye aza mpiarina io fa zay ny tompony ty tanàny ty zay ny tompony fitsarana zay ny tompony lalàna zay zany ny état de droit eto amin'ny firenetsika asa inona indray re zany ny zavatra hitranga amin'ny 25 novembre izay handehana an'le raharaha-pitsarana indray zany eo anivon'ny premier président cour d'appel zay le hoe appel avec les défenses à exécution provisoire zany ho tsarain'io indray fa raha ny tokony ho izy zany de tokony confirmer an'le didy efa navoakany ihany tamin'ny voalohany ihany tamin'ny 28 octobre 2015 le audience publique de tokony tonga de nanapa-kevitra mikasika an'izay tsy hoe tokony fa efa nanapa-kevitra mikasika an'izay ny premier président cour d'appel de sanatria mivava miteny ve satria nisy tsindry avy any ambony de iova izay didim-pitsarana izay amin'ny 25 novembre ho avy zao de araka hita moa sika fa de zay aloha ny fampidirana ny tiraraha ty fa miandalana de omeko anareo ihany zay vaovao zay fa manahirana fotsiny zany de le hoe misy olona zany mieritreritra ny tena no ambony lalàna ary tsy manatanteraka didim-pitsarana satria hono hoe arovana olona mahitahita any amin'ny fitondram-panjakana zany foana zany ny atsika eto amin'ity firenena ity hatramin'ny roviana rehefa mba tsy haheno trangan-javatra ohatran'izany fa mba hoe andeha amin'ny rariny andeha amin'ny fahaleovantenany tsy misy tsinjitrinjy ny fitsarana ary indrindraindrindra mba andeha amin'ny marina sy ny hitsiny araky ny tokony ho izy